Mbola ao anatin'izay fanamarihana ny fety Noely izay ihany koa ny sarahantsika amin'ny takariva ity ho fitsenanana ny fetin'ny Krismasy 20 Desambra dia manandanja ho an'ny kristiana ny mpindro ny fanatanterana ny sasakalin'ny Noely isan'ny atrika izay sasakalin'ny Noely izay moa zareo teo anivon'ny FJKM Ambohimamory Malala Orimbato. Noho ny fahatratrarana ny Krismasy 13 dia nanatontosa am-piangonana ny sampana tao amin'ny FJKM Ambohimamory Malala Orimbato ny aliny 14 Desambra lasa teo. Anisan'ny nandray anjara tamin'izany ny antoko-pihira Oriela Mainto Milaly Oma izay anisan'ny zokiny indrindra amin'ireo sampana ao am-piangonana. Amin'ny aliny 1 Desambra dia isy ny alim-bavaka manomboka amin'ny 7 sasany ariva ary isy koa ny fifampiarabana tratry ny taona ny voalohan'ny volana janoary amin'ny 7 sasany maraina. Faranantsika teto ary tokolasy tokovavy ny fampalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny alakamisy ity saorana feny ianao nanaraka n'izany sy hatramin'ny farany saorana ihany koa no tsy nasaraka tamin'ny fahitalavitra ma TV ary mbola tsy saraka amin'ny fahitalavitra ma TV ihany koa amin'ny rapitso amin'ny valora ariva indray ny fotoana manaraka filoma tompoko.